fomba fiasany seny tsy mahafapo ary mampametraka aiai maro hoy ny solombavamboaka tim fifidianana communal 420 valy faingo 27 isanjato amin'ireo birao mpifidianana no aranomaso no safidy kandida raha valy manana tojo larana faefatra anovy isika anangana sy anomana indray Arrivani alarbi fa efatra ny volana Desembre taona 2024 manatitra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainam-panajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ipejiny politika fiatrenan'ny fifidianana no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao. Mila mailo ny malagasy rehetra indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra manoloana ny resaka ordonnance azahoana manoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana hoy ny filompanorona ny antokotiky Madagasikara Ravalomanana Marka nandritra ny fotoana izay niaonany tamin'ireo mponina ateny amin'ny boriboritany faharoa hoan'ny androany. Misy fandikandalana inina atao eto mba anaovana osoka amin'ny fifidianana be ny tanàna hoy ny fanamafisana izay nataony. Ndao arahantsika ny tati-baovao mahakasika izany. Vonany anovy isika koa tsy asakanatsika ny fikasana ratsy sy ny sakatsakana ao amin'izany hoy ny filoha Ravalomanana Marka teto Ambohipo. Mazava ny vina apetraka ao Antananarivo renivohitra mila ny olom-pirenena tsirairay arisika ao amin'izany fanovana izany anarenana ny zavamisy ananamponina Antananarivo izao hoy ny fanamafisana. Vahoaka Ambohipo tonga eto zay ilaza aminareo fa tena tapakevitra tena tapakevitra sa faka mifandresena aza matahotra minao fotsiny any. Rehefa tonga le fotoana mifaraka amin'ny folo volana Desambra dia io no fidiny Ravalomanana tojo Ravalomanana firy numerony tena mahay bainky nareo tiky tena mahay tena mahay dia zao eno tsara raha tonga ty zahay ilaza aminareo fa ny fandresena ho azotsika mifaraka amin'ny folo volana Desambra 2024 zao amin'ny herin'ny androany le fifidianana. Ny 3 Novambra no tokony farana ny fampidirana ireo olona latsaka tao anatin'ny lisam-pifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance. Ny tarina hatramin'ny androany 4 Novambra nefa ny fanaovana izany ka miteraka aiah amin'ireo mpiatsehatra amin'ny fifidianana. Misy fandikandalana mitranga eto hoy ny filoha Ravalomanana. Satria manjary mifangaro le ralina raha mbola nitohizana hatramin'ny androany tsisy dikany akory efatra andro fotsiny na 3 andro. Dia maninona amin'ny tena izany aty Ambohipo satria aty Ambohipo tsara mahalala ny zavatra rehetra misy. Dia ny antony anaovana an'io any afarany an'ireo le olona dia daviny ampidirina ao anatin'ilay liste électorale indray amin'ny alalan'ny ordonnance. Dia mahalala anareo ary vahoaka Ambohipo fa tena ho mailo ianareo ary tena no andro maso mihitsy hoe ty olona ty tsy afaty aminay ary saika le mpitandro ny filaminan'ireo zandary zandreo misy azy misy eninjato isaka ny arrondissement hitanay eo. Mety ohatran' izany ary. Arak'izany apetraka ny andromaso mandritra ny fifidianana ho any Antokotimy. Izany dia anehoana fahavononana amin'ny firosona amin'ny tena fanovana marina hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Rehefa tonga ny amin'ny herin'ny androany dia takitsika aloha hoe aiza ary nanaovana an'ilay en étage définitif. Roviana zany va tokony mba anatrika eto solontenan'ny antoko politika ny société civile ary reo mpanara-masina observateur tsisy olona fotoana. Dia zao ny andro maso pokon'olona ihany nareo ihany tsy maintsy aty amin'ny base ty olona ty izy mantsy manana autorisation tena ara-dalàna le tsy fony anatin'ny liste fa olona velany. Dia zao voazonay androany maraina indray fa misy sazy hatramin'ny efa-bolana hatramin'ny efa-taona dia amin'ny 400 000 hatramin'ny 4 millions gada 5 taona izy ho azy olona rehetra mbola manao fahinahiniana ka misoratra fanondrony eo anatin'ilay liste voalazany lalàna tsara mihitsy izy hoe tsy azo atao ny misoratra indroa ka ho an'izay tena olona tia isoratra iady izy rahatratra eo ary itorytsika mitindra mandeha ty fa naisany rarola milaza hoe tsy mety ange ty ataontsika ty samby eo mesianisme milaza an'izany zay tsy anao an'tio izy fataovy milaza anareo zany aho mba tsy atopotrano mino anareo fa tena manomana osoka ny antony anotarana azy hatramin'ny androany
dia moramora le osoko nefa ny osoko a zay olona tratra ao le tena olona hoe ty izy misotra anarana nefa fa tapitra le nefa izy misotra anarana miterakafo i aloha madididina Antananarivo a ro le olondao dia le olona nanao an'iny a na le zareo misedy na zareo amin'ny siny mihitsy hoenjehitsika hatramin'ny fara mihitsy ty fa za matatronareo tsy mipetrapetraka fotsiny zay fa tonga avinareo maro mifidy manao arak'izay zatao zay arovana safidiny olona nefa tena mampiteny tsy mahay miteny mihitsy ty tsy maintsy tonga maro isika indrindra nareo aty a vo malaina be nareo dia tonga dia jereko anatin'le urne so dia fa misy hafahafa dia rehefa avy aza miala ao intsony fa tsy ombonay sasany tsara ny mampatsiahy fa raha ny tokony ho izy dia ireo olona te soratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana no mandeha amin'ny mifokotany sy eny amin'ny ratsamangaiky ny seny eny fotony ary tonga eny amin'ny fitsarana mangataka ny ordonnansa isoratany anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana tsy izany anefa no mitranga amin'izao fotoana ka mahatonga ireo aiah amin'ny alabato izay ambarany antokodimy mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia mampiaiah ary mampametra-panontaniana ho an'ireo olom-pirenena ny fomba fiasan'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny genie amin'ny fikarakarana ny fifidianana indrindra ny lisam-pifidianana izay miantoka ny fandavorariana sy ny fahamarina ny fifidianana tsy misy ny fanazavana tsy misy ihany koa ny fampafantarana atao amin'ny fanapahan-kevitra raisina ka mitarika tsy fahatokisana ity voamera ity zany hoy ireo solom-bava-mahoaka avy amin'ny antoko tioky Madagasikara takin'izy ireo manoloana izany sy ny amoahany seny ny mangarahara amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana sy ny paikady rehetra hiatrehana ny fifidianana ho avy io ndo rahantsika ny tati-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sindrasariny tahiriny aina ny 7 desambra ho avy izy no fantatra fahamarana ny seny tanteraka ny lisam-pifidianana hiatrehana ny fifidianana kominaly afaka ezinandro raha ny vaovao avy amin'ny solom-bava-mahoaka tiky Madagasikara androany tsy manara-dalàna mampametraka iay ho any maro ny fanapahan-kevitry ny seny tamin'ny fanitarana ny feptaona fa ny olo-pirenena miditra ao anaty lisam-pifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance kanefa te izao mbola nitarina izao indray tsy nisy fampafantarana sy fanazavana mipetraka araka izany ny fanontaniana amin'ny fahafahana antoko politika sy ny mpiatsehatra rehetra indrindra ny olo-pirenena mahafantatra ny voarakitra io lisam-pifidianana io sy ny fotoana fa ny seny mampafantatra sy mamoaka izany amin'ny pahabe maso anatin'ny fotoana fohy tsisy olona afaka nandray anay ny olona nangatahana iona taminay a rehefa nonjay izy ny iona anay dia tsy hitantsona izy nasaina ny veriny zay ny ariva dia tonga ny ariva dia mbola tsy taondray le olona tokony ho andray anay ka noho izany a mampiahiah be hoe maninona seny fohy be no anatona anay a antoko politika ary misolo tena ny candidat zay angataka information a dia tsisy olona afaka mandray azy ary nahazo toromarika ny rehetra fa tsy misy afaka mandray anay ao amin'ny toerana io ny mampiahiah nefa no a dia nyzao ny hoe fanontaniana nipetraka zay tsy ananana valiny dia anaovana n'io arretage ny liste électorale io a au niveau any district ave sa ao amin'ny seny fohy be sa aiza no anatanterahana azy iza no atsona efa mandeha ve ny convocation ho an'ny parti politique ho an'ny société civile zay anao arretage ny liste io mbola isy ve ny fotoana omaniny seny iona ny mpandray anjara rehetrarehetra amin'ny fifidianana aloha na ny antoko politika na ny société civile na ry zareo ny karakara sy ny kirakira ny lisam-pifidianana melohany io fotoana io sa rehefa ataony zareo any fotsiny ny arretage dia tiakano sy tsy tiakano le izy avy eo rovina zany a melohan'ny fifidianana no anatanterahany seny a an'izay petadrindrina eny anivon'ny fokotany zay a sy afantaranay a satria hatramin'ny androany mato mbola tsy arrêté définitivement zany a ny liste électorale dia mbola tsy fixe koa zany a ny isan'ny bureau de vote satria ny isan'ny liste électorale ny isan'ny mpifidiny mamaritra ny isan'ny bureau de vote a afaka herinandro katroka androany no anatanterana ny fifidianana be ny tanàna manerana ny Madagasikara lisam-pifidianana inona no ampiasaina amin'izany hoy ireo solom-bava-mahoaka nametraka fanontaniana miantefa mivantana any amin'ny seny ny lisam-pifidianana antoka isian'ny famarinana ny fifidianana no atao atsirambina ny fandrafetana azy takin'izy ireo araka izany nitondran'ny seny fanazavana maika sy mazava makasika izany ny lisam-pifidianana zay ho arretena amin'ny fahafitony volana desambra ve ilay resaka ordonnance fotsiny satria ny lisam-pifidianana zay tokony ho ampiasaina amin'ity fifidianana be ny tanàn'itya dia efa vita arretage tamin'ny 15 mai dia hitokana ve zany zay lisam-pifidianana zay sa hiaraka no anaovana an'izay arretage zay
dia fanontaniana manaraka ihany koa dia ny hoe amin'ny andro ny fifidianana satria araka ny teneniko teo hoe tsy afa-po izahay zay ankehitriny a efa ao anatin'ny fampiofanana ny délégué de votenay a kanefa hatramin'ny androany zay tsy mahalala ny hoe lista roa ve zany sa lista efatra no ampiasaina isaky ny bureau de vote ampiko ny fanazavana raha ohatra ka sarahana ny lisym-pifidianana ary ete tamin'ny 31 mai tamin'ny 15 mai sy ny resaka ordonnance raha misaraka zay dia lista efatra zany a no ampiasaina ao anaty lisym-pifidianana satria roa vokatry ny ordonnance ary roa tamin'ny 31 mai raha ohatra ka mitambatra atambatra ray ireo lista reo a dia roa ihany zany a no lista iasa ao anatin'ny bureau de vote mandraka kehitriny tsika tsy mbola mahalala n'izay lisym-pifidianana zay nefa tadio tsara antoka isin'ny fahamarinana sy ny crédibilité ny fifidianana dia ny liste électorale zay a ny tsara homariana mahakasika an'izay a liste électorale zay a ka miantso zany zay eto anyseny mba ame fanazavana feno mazava ho an'ny antoko politika ho an'ny candidat rehetra ho an'ny olom-pirenena amin'ny fizotra nyity resaka lisym-pifidianana zay ho atrehantsika ny fifidianana amin'ny herin'ny androany ity a satria tsy mazava ary mampiahy ihany be sy ny maro na itsy ihany koa ireo solombavam-bahoaka ny lasa fa mifanohitra tanteraka amin'ny voalazany lalàna ny fomba fakana ny ordonnance misy anaran'olona be dehibe zay milaza fa efa ao anaty lisym-pifidianana kanefa nakana ordonnance tiako ihany no mampatsiaha fa araky ny lalàna 2018-008 a dia ny olona mifindra trano na mifindra toerana na mifindra adresy dia tsy mila ordonnance izany a fa miandra ny ralina ny fomba hanatanterahana an'izany ka aoko isika zany tsy hifamitaka ka hoe isy olona avy any amin'ny toeran-kafa andeha hifidany amin'ny toeran-kafa dia ordonnance na ahafahana manao an'izay raha ohatra ka misy gendarme na miaramila na mpiasa-panjakana ka andeha hifindra toerana izy anatanteraka fifidianana dia tokony misy ordre de mission mazava ary atao razoa izy ao anaty lista électorale fa tsy lasa miova tanteraka ny lisym-pifidianana milaza ny seny omaly fa ny olom-pirenena rehetrarehetra mandeha tsirairay avy ny maka ny ordonnance maka ny certificat de non inscription dans la liste électorale maka ny certificat de résidence ary mandeha tsirairay avy ihany koa eny anivon'ny tribunal maka ny ordonnance tsy izay nefa ny zava-misy maro a ny fokotany eto Antananarivo maro a ny any Moramanga zay misy olona ao anaty antoko politika ny manangona ny anarana ary izy a no mitondra n'izany a lista collective zany a makany amin'ny makany lista any amin'ny CENI makan'izay attestation de non inscription zay a misy ny sazy voafaritry ny didy amandalàna tokony ho ampiarina amin'ireo tratra manao osika sy mampiasa osika amin'ny fifidianana sy ny lisym-pifidianana hoy ny fanamafisan'izy ireo ka dia mangataka zany zay a ny itsanganana CENI sy hitondrany fanazavana amin'ny atsipiriany ary tena mitombony ilazany fa mbola mety sy ara-dalàna zao fomba fiasan'ny CENI ataony ankehitriny zao tena ihany koa mitodika amin'ny olom-pirenena sy ireo zay voakasika na ao anatin'ireny anarana ho atsofoka ao anatin'ny ordonnance na ao anatin'ireny lisym-pifidianana ireny ka tsy ara-drariny a fa araky io lalàna organique 2018-008 io ihany a dia ny article 216 dia milaza mazava fa ny olom-pirenena iray a zay nampidirina anarana ao anaty lisym-pifidianana tamin'ny alalan'ny osoka na fanaovana fausse déclaration a dia mampigadra roa hatramin'ny 5 taona hatrany maizina ary mandola mandy 400 000 4 millions d'ariary amin'izay olona tratra manao an'izany voalaza tokoa fa reo mipiraitsy kombakomba manatsofoka ny anarana na zany io chef fokotany mamea certificat de résidence zay olona tsy mipetraka eo amin'ny fokotany kory na io olony CENI zay mamea attestation de non inscription dans la liste électorale na io ny any amin'ny tribunal zay mamea ny ordonnance ahafahana mampiditra an'ireo anaran'ireo na reo olony CENI zay tena mampiditra ny anarana dia hiaran'ity lalàna sazy ty avokoa zany manamafy ny antsa atao amin'ny CENI ireo solombavam-bahoaka hitondra fanazavana manolona ity tranga ity izay everina fa hiantraika mivantana amin'ny fifidianana noho ny lisym-pifidianana miantoka ny fangararana sy famarina ny fifidianana
izay ny amin'iny fa ako ny fampelezan-kevitra kosa indray dia ny boriboritany faharoa no nanaovany kandida laharana faefatra Ravalomanana Tojo ny fampelezan-kevitra ho an'ny ity androany ity. Nandritra izany no nanamafisany ny antso ho an'ny firaisan-kina ny mponina Antananarivo anapa-kevitra ho an'ny fanovana sy ny fanantenana. Tato-baovao. Ambolok'andrana, Mandro Sesa ary Ambohipo, ireo no toerana nolalovany diabe ny fanovana sy fanantenana ny arahany kandida Ravalomanana Tojo sy ireo mpanolontsaina iralisitra aminy ary ireo mpiaradia aminy. Teto amin'ny fokontany Ambohipo no nanatanterana ny kabarin'ny fandimbiasana izay nanamafisan'ny kandida Ravalomanana Tojo fa ampy izay ny fampahantrana inina tao amin'ny Malagasy. Fotoana izao ijoron'ny Malagasy manontolo anarenana ny faravanan'izy teto nanomboka ny taona 2024. Anova isika anangana sy anorina indray hoy ny kandida Ravalomanana Tojo. Rehetrarehetra mpanao ny ady la politika dia ravo zany rehetrarehetra zany lasa ilegal Madagasikara ka izao tonga eto Tojo Ravalomanana ampirahina amin'ny Malagasy rehetrarehetra. Aza manaiky zany azaran'ny mpanao politika zany ohatr'izay mambanjorona hitsy tsara zao tongotrentony hitanareo io mitongilangilana io hovaitsika ao dur io izy rehetrarehetra mihitsy. Azao ela loatra zay ny jaliny vahoaka Malagasy. Voalohany indrindra aloha dia miarabantsika rehetra navita ny atra izao fahantrana tsy miendrika izao tena efa mpakatany amin'ny taolana ny fahantrana mahazo vahoaka Malagasy. Manan-jaza tsy marina. Eto Ambohipo ny toerana anisany betsaka indrindra feno ny solotena amin'ny Malagasy avy any amorontsiraka rehetrarehetra avy. Ka eto dia atombokitsika eto Antananarivo mifanovana. Efa vonina re Iova sa tsy vonina? Ilaina mifanovana sa tsy ilaina? Ao antsika! Efa izy ny tatana teo dia ahoana ny ahafahany efa jere-piainantsika rehetrarehetra. Ahoana mbola ahafahany manome promesy anareo ihany ho vitany io. Efa teo ianakatsina vita aloha anaovana azy. Ary ampy fisaraham-baza amin'ny Malagasy tsy mipolitisianina mandrava amin'ny Malagasy. Malagasy dia vahoaka endry ary mila mpitondra endry. Tojo Ravalomanana hitandro zafa ene zany. Ary tia tanàna vahoaka ny tanàna Antananarivo fa tsy tanàna amin'ny politisianina zany. Isika vahoaka ny tompon'ny tanàna fa tsy izay politisianina any. Hovaitsika fanaovana politika eto Madagasikara fa hita fa tsy naomby. Matoa io mbola mahantra be ohatr'izao tsika tsy nety le izy. Lozy ka tongotsika mitondra an'ilay fanantenana. Entintsika amin'ny fanantenana elantsika amin'izany lozy zany. Elantsika amin'izao aizany izao. Hita fa tena ratsy fanahy mihitsy izay ray tonga fa Tojo Ravalomanana tsara fanahy aminao foana e. Mila mirahina ny Malagasy rehetra tapa-kevitra fa hiala amin'izao fahoriana iainana isan'andro sy ny tsy fampiazam-pitantanana misy amin'izao fotoana. Mazava ny tetikasa entina anarenana Antananarivo ary maika ny fanarenana sy ny fananganana indray. Ankoatra izay dia nanamafy Ravalomanana Tojo laharana faefatra ao anatin'ny bileta tokana fa tsy tokony ho voafitaky ny olona efa hita fomba fiasa ara-politika hatramin'izay intsony ny Malagasy. Mila manova ary manova ho amin'ny tsara isika ary fotoana ho amin'izany izao hoy ny fanamafisana. Sotra betsaka ny nanainga tany an-tranontany fa mbola tsy ampy ilay izy fa tsy maintsy mbola mandeha fity tsika amin'ny 1 volana Desambra. Tongava fity vao maraina. Tongava fity maraina fa tsika raha mazava. Azonareo zany satria ho avy ny aizina rehefa hariva ny andro. Efa vonina le ratsy fanahy dia hangalatra safidim-bahoaka fa tsy anaiky azaha mihitsy tsika. Marina zaza tsy marina e. Ka vinan'ny kandida Tojo Ravalomanana dia tsotra maika tena maika ny manarina n'Antananarivo. Kirahatsolona dalitsika kitsay anala Zordina. Kirahatsolona tsy mahay tsika kitsay anao kirage. Fa mbola betsaka no zany vitatsika ho avoakatsika daholo ny fahaizantsika rehetrarehetra sady zao ne sambatra betsika fa tsika ne manana kandida anankiroa reacteur roa ry misy liona be anankiray teraka liona be anankiray zay amamitsana betsaka. Ankoatra ireo dia miantso ny Malagasy rehetra mba hirahina ny kandida Ravalomanana Tojo ka ho saro-piaro amin'ny safidy izay atao amin'ny 1 volana Desambra izao. Tokana ihany ny vahaolana ho an'Antananarivo dia ny kandida laharana faefatra Ravalomanana Tojo.
mbola hijanona amin'izay vaovao ny fifidianana izay hatranisika herinandro mialohan'ny fifidianana. Betsaka ireo fombafomba fifidianana mampiaya eto Antananarivo renivohitra. Manoloana izany, nilaza ny mpanolontsaina ny tanàna prailista amin'ny kandida Ravalomanana Tojo fa anao ny herin'izy ireo tsy ho zavatra mba hiadiana amin'ny mety ho fanodikodinana ny safidim-bahoaka mandritra ny fifidianana izay ho atao io. Eo ihany koa ny fanentanana ny olom-pirenena andeha hifidy sy anara-maso ny safidina ary indrindra ny andatsabato ho an'ny laharana fa efatra amin'ny fifidianana izay ho tanteraina amin'ny herinandro io. No arahantsika ny tati-baovao mahakasika izany. Tsy mipetra-potsiny ary tsy hipetra-potsiny ireo kandida mpanolontsaina ny tanàna prailista amin'ny kandida laharana fa efatra maloana ny teti-dratsy alabato izay mety hiseho amin'ny andron'ny fifidianana. Paikadina petraka izy ireo ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay isaky ny boriboritany, anara-maso ny safidiny aorian'ny ny fandatsam-bato ka tsy hanaiky lembenana manoloana ny akasiparana. Dia zahay mpanolontsaina ny tanàna isaky ny arrondissement misy anay tsirairay avy dia efa manao ny fidinana ifotony amin'ny fanentanana ny vahoaka ho tonga maro andatsabato ny andro ny 1 Desambra ka tsy andatsabato fotsiny ihany fa anara-maso ihany koa ny latsabato izay ataony ka ny fanentanana ao anatin'izay dia hoe voamaraina dia efa tonga mifidy ary tsy tapahana olona mihitsy ao anatin'ny birao mpifidianana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato mba tsy hisiny ilay fanararotany ireo mieritreritra anao an'izay resaka alabato zay zany. Vonina tanteraka araka izany ireo kandida mpanolontsaina ny tanàna prailista amin'ny kandida Ravalomanana Tojo amin'ny fanaraha-maso akaiky ny zava-mitranga ny anivo ny fokontany sy ireo birao fandatsaham-bato rehetra isaky ny boriboritany ny andro ny 12 Desambra ho avy izao. Zay moa maromaro ihany ny mpanolontsaina isaky ny arrondissement dia tsy maintsy misy koa ilay manara-maso mijery ny fizotry ny fifidianana amin'ny akapobeany ary rehefa mahita trangana tsy fanarahan-dalàna na osika na hoe mampiaya tranga mampiaya dia avy hatrany dia mampafantatra an'ireo tompona andraikitra isanambaratongany mikasika an'izay zavatra hitanay eny amin'ny toerana izay hotsidianay zany mandritra n'io andro mpifidianana io. Tsy misy afa-tsy ny fandehanana mifidy ny vahaolana na renana ny tanàna Antananarivo izay latsaka anaty fantrana lalina ankehitriny hoy hatrany ity mpanolontsaina teo aloha ity. Laza ity farany fa traika efa maro no efa hita nandritra ny fitondrana teo aloha ka tsy mendrika hiaina zavatra toy izany intsony ny mponina Antananarivo. 12 taona lasa zay nisy ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara dia io erahantsika mahita io satria lazaina foana fa hoe hitondra ny Madagasikara tsy maintsy mandroso zany antoko volomboasary zany ary mbola zany randradradraina hatramin'izao ka tsika rehetra miara-mamaly hoe mandroso ve Madagasikara, milamina ve ny jirama, milamina ve ny rano, milamina ve ny karama ho an'ny mpiasa mpanjakana sy ho an'ny mpiasa tsy miankina zany rehetrarehetra zany sy maro be tsy voatanisa dia samy miara-mamaly isika hoe tsisy mandeha amin'ny laoniny eto amin'ity firenena ity ka fotoana zany zao hitondrana n'ilay tena fanovana mba hisin'ny fanantenana ka mba ahafahana mametraka n'izay tena fanovana izay dia mandeha mifidy ny laharana fahaefatra Tojo Ravalomanana amin'ny fifidianana amin'ny 21 ny volana Desambra. Ny kandida Ravalomanana Tojo ihany no hita sy antenaina fa hanavitra sy hitondra fahazavana ho andrenivohitra Madagasikara. Any ampelantanan'ny vahoaka araka izany ny fanalahidin'ny fandrosoan'ny tanàna Antananarivo. Entanana ny olom-pirenena aneo miariary ny safidiny ka hiara irodra andatsabato ho an'ny laharana fa efatra ny 12 Desambra ho avy izao hoy ny fanamafisana. Araka izany dia mampiayany maro ary mampametra-panontaniana rehetra ny fanomanana ny fizotra amin'ity fifidianana ity amin'izao fotoana izao. Aina ihany koa ny mety ho faharatsian'ny fanomanana noho ny fahataran'ny daty farafandraisana ny ordonnance izay hiparitaka manerana ny nosy. Tsy lasa-danja amin'izany ihany koa ny mety isina fanodikodinana safidy amin'ny fomba maro isan-karazany. Ny olom-pirenena nefa no tompony safidy. Azy ihany koa ny fahefana anafonana tsy izany fikasan-drasy izany. Raha tsika ity fanadihadiana nataony sitraka ratovina Mbintsoa eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Princity. Tapitra androany ny fiam-potoana ny tarana ny fanomezana ny ordonnance mety ho sarotra ny fandrindrana ny fizotry ny fifidianana raha ny fanazavana satria tongotra loatra amin'ny datim-pifidianana. Mampanany mety ho fisian'ny nosika anatin'ny lisam-pifidianana sy ireo karazana alabato maro samihafa. Tompona andraikitra amin'ny fisorohana izany olom-pirenena tsirairay raha ny fanazavana. Ny zava-misy aloha atao hoe raha nisy ny fanitarana an'le daty ngamba tsy sisy olana ho an'izay raha tena hoe nandeha-pahamarinana le izy
fa ny tena mampiay anatin'le ordonnance ane de le osoka hoe sao dia entina angalarana satria efa misy moa zany a atao hoe tranga mampiay be deaibe manerana ny Antananarivo ny tena hitanana izy io enina ny faritra azy efa be deaibe koa ny tranga efa hitana anazy a dia atao hoe miteraka tsy fampatokisana any am'izay kilalao-pikanja ilalaovana fifidianana zay le izy ka le izy moa misy lalàna tokony mipetraka hoe misy andro hoe zao andro mialohan'ny fifidianana efa manome ordonnance nefa ty lasa nitarina dia zay mahatonga an'le ayay ny ayay tsy havanana hoe ny fitenenana fa ny antso de zao samy malina sika mila malina ny olo-pirenena tsirairay a tsy ny pilatsaka ihany fa samy manara-maso hoe aiza mety misy tranga ahitana osoka ahafana manatratra raha sanatrika misy zany sarobidiny safidy latsabato iray feo iray ka sy tokony amidy vola na atakalo satria ny hoavin'ny taranaka nobanjinina tokony harisika any amin'ny fandehanana mifidy ireo olo-pirenena ahafahana manova ny tantara eo amin'ny firenena ary zo zavatra iainantsika zao de milaza hoe tsy fifidianana no atrena fa fividianana ny afatra de tsotra raha misy ny zavatra omen'olona raisy tompoko fa ny safidy aza midy mihitsiny ny safidy sy ny safidy ataonao anatin'ny fifidianana fifidiananao a tsy misy olona afaka mahita iny afa-tsy anao rery any dia maiza misafidy raha misy manome raiso a fa ny safidy a aza midy ary ny antso tena goavana betsoko de zao hoe miantsy ny olo-pirenena rehetra zay afaka mifidy a andaotsika ifidy fotoana ahafana manova sy mitondra hevitra vaovao sy zavatra tsara zao fa ny fifidianana ihany nefa atsika maka fahefana sy mitondra hevitra vaovao indray a entina maneo a ny faizamanao ny pilatsaka sy zay olona tonga eo a ahafana manatsara ny tanànatsika tsirairay avy tsy haivina trany fa hifarana ny alatsinaino avy zao ny fotoany fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana be ny tanàna ny alarobia 1 desambra ho avy izao kosa ny fotoana fandatsaham-bato ho an'ireo olo-pirenena mananjo sy manatsafidy ametraka ny olona hitokisany fa mendrika hitondra ny tanànany mbola manodidina hatrany izay vaovao ny fifidianana izay hatrany dia naoraka teny ampefilo sy ny manodidina iny androany ny fomba fiasa anababona sy anabadona ny vahoaka malagasy ataon'ny fitondrana ankehitriny takina amin'ireo natao tao anatin'ny lisitra eny anivon'ny fokontany ny karam-panondrom-pirenena sy ny karam-pifidianana ary ny karatra mampikambana ao anatin'ny antoko akaiky ny fitondrana mba azahoana sakafo volam-panjakana volany andramina tamin'ireo mpamatsy vola no ampiasaina amin'izany raha ny fanadiadina izay natao taty vaovao filaharam-be nanomboka teo amin'ny plaza ampefilo ka hatrany amin'ny larenon kely vahoaka marobe no mitandahatra teny androany filarana vary sy sakafo hafa no nandrakotra ny arabe tety ampefilo androany ato anatina vanim-potoana ny fampelezan-kevitra no ahitana izao tranga izao herinandro mialoha ny fividianana be ny tanàna raha ny fanazavana dia misy lisitra najoro eny amin'ny fokontany takina amin'ny eny ny kara-panondrony ny karine biometrikany ny karatra mampikambana amin'ny antoko akaiky ny fitondrana eny hatramin'ny kara-pividianana azona misitraka ireo fanomezana raha ny fanazavana misy ihany koa ireo olona tsy mbola nahazo ny tikeka velotaraina teny an-toerana efa tamin'ny anna zay ny teto efa tamin'ny nasasany hoe misy vary eo dia zay milarana eto carnet de fanondro de fa fa hoe resaka vary dia zay no fandanana efa dia zao mirirarira amin'ny tike zao tsy men'ny komi amin'ny enina tamin'ny 5 sasany any efa nakeky nefa ny azamoka raha matsaka zao arirarira zao tsy hita hoe ona dia manay milahatra fotsiny efa io dia saina avy na tia
fa le olona tokony omena an'le ticket tsy mena tsy hoe mbola laza dimy efatra ny vidipisa zao laza tsy misoratra aminay foana le leo be dia tsy mividy tony aloha zao fa tena eo fotsiny hoe misy fizarana valana dia lakaty. Atao anatin'ny vanim-potoana sarobady no isina tranga fanambazana toy izao. Tsy vao izao koa no nisehoana fizarana toy izao. Mampiaya ary mitaky fahamelona hoy ny Antokotiko Madagasikara. Antananarivo renivohitra dia vahoaka misaina. Antananarivo renivohitra dia olona afaka manao analyse tsara ny situation politique ankehitriny, fa tsy olona afaka rebirebena hoe rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia hozarainao koveta, rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana dia natetika asa izay an'ny fidy ary izay tsindriko mazava eto, an'ny fidy ary reny karazana vatsitsinjo tosika fameno isaky ny karazany reny izay ny mpamatsy vola ny manome an'ireny vola ireny ary vola ho averin'ny vahoaka malagasy dia lasa ho atao fitaovana politika entina anabadona ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fampiasana ny fahefana amin'ny fifidianana. Ka tsy afaka anaovana an'izany ny mponina Antananarivo renivohitra fa mahalala tsara ny lalakombany dikan'izay sakanana arak'izay azo atao ny candidat ny Antokotimo tsy ampiseho sy tsy fanerasera amin'ny vahoaka, tsy ampiseho ny vinanasany ary tsy afaka manao démonstration de force eto Antananarivo. Fanararotana ny fahasahirana ny ankamaroany malagasy izao zava-misy izao. Eo koa ny karazana fiangarana satria tsy ny rehetra no afaka hisitraka kanefa ny rehetra no amerina ny trosany indramina tamin'ireo mpamatsy vola. Fa anaramaso ny fifidianana kominaly ny safidy raha ny fampafantarana nataon'izy ireo androany. Isy ny fanaramaso manokana ny aino vakijery amantarana ny fanitsakitsahana ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety sy ny zotra-pifidianana. Misy raha teo ny fiaraha-miasa eo amin'ny safidy sy ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny tetikasa maneolem. Amafisina ihany koa ny fanaraha-maso ny resaka fankahalana sy ny tranga fanalambaraka ary ny fanaparitahana vaovao tsy marina eny anivony tambajotra sosialy. Ito rahantsika ny tati-baovao ataony Andro Miaratina eo amin'ny sarsy ndatsariny tahiriny ay. Anaramaso bureau mpifidianana 524 miparitaka amina komina 500 amina faritra 320 sy distrika 20 manerana nosy ny safidy amin'ny fifidianana kominaly ho tanterahina ny 2 Desambra ho avy izao. 7 sy 700 ireo mpanaramaso maharitra sy foiezaka anao ny asa avy amin'ny fikambanana, vondrom-pikambanana tamazotra misa 427 raha pilatsaka antsitrapo ny 700 amin'izy ireo. Tanora avokoa ny 700 vehivavy. Mandrakitra ny dingana rehetra amin'ny zotra-pifidianana ny safidy amin'ny fanaramaso ataony. Fanavaozana isa-taona ny lisitry mifidy tanterahana amin'ny alalan'ilay ahitsy volana na ordonnance. Fandraisana ny azafady fa misy ny fanavaozana isa-taona ny lisitrim-pifidianana dia misy koa ilay fanavaozana ny lisitra amin'ny alalan'ilay ahitsy volana. Manaraka izay ny fandraisana ny fisoratana anaran'ireo candidat teny amin'ny OVEC na ny organe de vérification et enregistrement des candidatures. Fikarakarana ny fifidianana ataon'ny CENI ohatra ny resaka fiofanana, fanaraha-maso, ny fampitanan'ireo fitaovana entina amin'ny fifidianana. Ny tontolo politika sy fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana, ny fanatanterahana ny latsabato manomboka amin'ny fisokafan'ny birao fandatsaham-bato ka hatramin'ny fanaterana ny fitaovana eny amin'ny sampana fanisam-bato SRMV. Fitantanana ny fifanlanana ara-pifidianana eo amin'ny ambaratonga-pitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana. Mizara telo miavaka tsara ireo anao ny asa. Ao ireo miandraikitra ny fikirakirana ny totanisa sy tompon'andraikitra amin'ny angona sy fanambarana ny valin'ny fanaramaso. Ao ireo ekipa misana ny fanangonana ny fitarainana sy ny fitorohana, ary ao ireo isana manokana ny fanaramaso ny aino vakijery sy tamazotra sosialy iarahan'izy ireo miasa amin'ny ditikasa maneho. Ny fanaraha-maso ny aino vakijery sy ny famakafana hatao dia mahakasika loharanom-baovao samihafa miisa 520 amin'ny lafiny gazety. Amin'ny lafiny gazety atsoratra, fahita lavitra ary radio. Ary ihany koa ny tondrozotra mpanoratan-dahatsoratra. Ny fanaraha-maso ihany koa ny tambajotra tserasera dia
ahitana ny famakafakana ny momba ireo profil Facebook miisa 3 ao anatin'izany a ny vondrona fifanalozan-kevitra na groupe de discussion ny page Facebook ary koa ny kantin'olona malaza sy ny mpisarika ady hevitra. Ny daty ny faraka amin'ny 10 ny volana Desambra andro ny fifidianana ny ONG CID dia ametraka situation room na toerana voatokana andraisana ny tranga amin'ny fomba ara-potoana. Ity rafitra ity dia ahafahana mandrindra ny hetsika fanaraha-maso, fanadihadiana ary famaliana ireo vaovao tsy marina sy miteraka fanakorontanana na fiatsiana, indrindra amin'ny alalan'ny famokarana lahatsoratra sy fanairana manamarina sy fanairana ary manamarina ihany koa izany any zava-misy. Ny vondrona Europeana no manohana rabola ny tetika asa maneho ifandrombona ny vondrona Europeana sy ny vondrona iraisam-pirenen'ny francophonie kosa ny tantsoroka rabola ho an'ny safidy na ny sampana anara-maso ny fifidianana ivon demokrasia farombonana amin'ireo asa iantsoronany. Rafitra malo tena mifantoka amin'ny fandalinana manokana ny fanara-maso ny fifidianana ny safidy ary manana iraka anangona sy amakafakana totam-bokatra sy ny zava-misy misongadina momba ny fanatanterana ny fifidianana ka mokatra voka-pikaroana araina tolo-kevitra ara-teknika. Vao makasika ny raharam-pirenena kosa indray dia mila mpitondra mahay mitantana sy mikatsaka ny tena mahasoa sy ny lahara-pahamena ho an'ny malagasy Madagasikara isika hoy ny profesora Gabriel Androany. Raha mbola tsy faiza mitantana sy fitiavan-tena toy izao no zava-mitranga dia tsy androso mihitsy i Madagasikara hoy ny fanazavany. Raha tiana ny anovan'ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny dia mila ovaina ny mpitondra. Miainga eny fotony izany amin'ny fandraisan'ny olom-pirenena tsirairay andraikitra amin'io fifidianana ho avy io. Tao raha tsika ny tato-baovao mahakasika izany. Fandrebirebena saim-bahoaka sy fampanantenana pokatin'ny vahoaka malagasy foana nataon'ireo mpitondra ankehitriny noho ny iray aman-dreny profesora Gabriel Natsongabela Androany. Tsy fampandrosoana ny firenena no mibahana fa fitediavana sy fifikirana amin'ny seza. Anka ireo vahoaka no mizaka ny tsy eran'ny ainy izay mitrotra sy milaza ny marina nefa dia hiarany sazy eto an-toerana. Ina ny fanarahana tamin'ny 2009 hoe ampidinina ny vidin'ny menaka 2 litatra, ampidinina 550 satria lafo loatra ilay 2 kanjo fitaka be vava le izy zay milaza ny marina zany no atao hoe mpanohitra eto Madagasikara. Fa zay miray tsikombakomba anodikodina palisantra de mitoravato azy ony zay tsy nanota raha-panjakana ve atao zavatra ohatran'izany. Rehefa natao ny bilan tamin'ny tantaran'i Madagasikara niakatra ny fara-pianan'ny malagasy rehefa nitondry Marc Ravalomanana nanomboka teo amin'ny 2003 hatramin'ny 2008. Mila manokatra ny sainy ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-mitranga ankehitriny toy ny olany rano, ny jiro, ny vidim-piainana sy ny olana maro lafo tsy voatanisa mianjady amin'ny mponina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana an-trany. Mila manao fampitahana ihany koa ny amin'ny mpitondra ny fandimby izay nampandroso ny tanàna ka hay safidy amin'ny fifidianana ho avy io. Nareo tanora aza manaiky fetsipetsena nareo. Ty zavatra tiako tognavana amin'izany. Ny fanarana tamin'ny 2009 tamin'ny andro rajoelina dia tsotra. Lafo loatra zany menaka 2,000 ariary zany ny 1 litre. Lafo loatra fa ampidintsika 550 io. Zay ny fanarana tamin'ny 2009. Fandalina pelako amin'ny tanora dia zao. Desambra tsika zao 2024 ohatrina ny vidin'ny menaka 1 litre zao. Aza adiny fa nareo anorina tokantrano nareo tanora io dia ho fitahana foana venareo. Miainga ny fotony ny fanovana sy ny fandrosoan'ny firenena. Izany dia metomboka amin'ny fandraisana andraikitry ny rehetra amin'ny raharam-pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manoloana ny fikorontana ny fifamoivoizana any evla Frantsa amin'izao fotoana izao sy ny feo manakotaba sy manakorontana ny filaminan'ny mponina ary ny tanàna dia napetraka ny teknôlôjia vaovao avolento antsoina hoe radar Aider. Anampy amin'ny fandaniminana sy fampianana ny lozam-pifamoivoizana any an-toerana ity teknôlôjia vaovao ity. Faniry Andrianarivo sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriana izay. Radar Hydre, teknôlôjia vaovao no apetraka andaminana ny fifamoivoizana ao Frantsa. Afaka mijery avy hatrany ny fiara na ny kodiaran-droa maneno be loatra na mandeha mora loatra ka mety hiteraka fikorontanana eo amin'ny fifamoivoizana izy ity.
noho izany isy nisy azy ampiarina amin'ireo mpamily izay tratra amin'ny alalan'ity fitaovana ity ka mimpandoavina lamandy hatramin'ny 530 euro izy ireo amin'izany. Misy mikrovalo sy fakana sary roa ity fitaovana ity izay mirakitra ny mombamomba ny fiara ka 12 metatra mialoha dia efa hita ireo mpamily manana fiara tsy tomombana. Napetraka ao Frantsa ny teknôlôjia avolenta toy izao ampihenana ny tabataba manerana ireo tanàna maro. Tsy ao Frantsa ihany fa efa miparitaka amin'ireo firenena Eoropeana hafa toa ny Genève, Bruxelles ary Berlin ihany koa ny radar hidra. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka no nanaraka izany ny hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara filoma tompoko.